Andesokavantsika amin'ny baiboly hakana ny toriteny riavana filazantsara araka amin'ny marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Raha nanamarika ianao, marika zany hoe aho dia nanamarika ianao a, dia tamin'ity herinandro masina ty nanomboka tamin'ny sapandro fito dia ny filazantsara araka ny marika no voalahatra zany hotoriana ary dia nararotona daholo zany. Melaka misy masina, zoma masina dia androany zany mbola akatsika ihany koa. Reto ny ray banjinina ao anatin'izany a. Banjinitsika le hoe manorina ny faneken'ny tompo. Banjinitsika ny Paska. Jerentsika koa ny alady ny efike araka ny nambara teo a fiangonana kristiana malagasy eto Abidjan izay feno 370 taona amin'ny andro anio. Jour pour jour ny fitenin'ny vahiny azy. Andro anio a. Zany ray jerentsika daholo vakiana ary loha le marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha niditra tao amin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray mipetraka teo ankavanana, ny akanjo fotsy dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona nitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo ny nametrahany azy. Fa mandehana, lazao ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galili izy. Any no ahitanareo azy, arak'izay nolazainy taminareo. Ry havana, ny fetin'ny Paska dia manana ny androany ao amin'ny testamenta taloha. Dia tsy inona akory fa ilay Paska jiosy izay fahatserovana ny fandalovan'Andriamanitra tamin'ny tokantrano rehetra tany Egipta, ka izay tokantrano tsy nisy rano zanak'ondry dia maty avokoa ny lamatoa rehetra tao zany. Fa izay nisy rano zanak'ondry kosa dia rehefa nandalo Andriamanitra dia velona ary dia afaka tamin'ny fanandevozana ny vahoakan'Andriamanitra. Zay zany le fandalovana. Dia zao koa rehefa afaka izy ireo dia nandalo ny ranomasina mena. Le vahoakan'Andriamanitra le zanak'Israely, le Hebreo zany, fandalovana ny ranomasina mena. Ary teo niteraka ny mahafirenena iray voafidin'Andriamanitra ny zanak'Israely ry havana. Fandalovana tokoa mantsy ny hevitry ny teny Hebreo Pesa, na dikatsika hoe Paska. Fandalovan'Andriamanitra, fandalovan'ny vahoakan'Andriamanitra, ary dia ho jerentsika izy daholo ireo mandalo ary zany. Noho izany dia nomeko fotsiny loha hevitra hoe fandalovana zany a, izao toriteny izao. Dia fandalovana amin'ny ahoana ary. Ry havana, ho an'ny kristianina mantsy, ny Paska dia fahatserovana ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary io fototry ny finoan'ny kristianina zany. Fandalovany tao amin'ny fahafatesana, fandalovany tao amin'ny fasana, ary dia nivoahany indray ary nahavelomany ho amin'ny fiainana. Dia izay mahatonga antsika rehefa Paska mampiasa loko fotsy, satria hitantsika teo hoe anjely na mirapiratra ny lamba fotsy ny valiny, Jesosy ny kanjo fotsy, dia ilay fotsy mariky ny fahadiovana faratapony. Zay ny lokon'ny Paska ry havana. Dia zay no iainantsika tahak'izao zany. Eny ary karaha izany dia ho antsika rehetra miara-matsiaro zao dia efa azo imbonana zany hoe fandalovana avy amin'ny fahafatesana makamin'ny fiainana. Zay zany eritreretintsika amin'izany hoe Paska zany. Dia atao vaotsaina foana le hoe Paska, le hoe fandalovana, fa ho resahantsika eo ao ary resahantsika betsaka zany. Eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana dia misy Paska zany na fandalovana roa farankely izay aloha ny resahana amin'ity androany ity ary heverina fa fototra izany. Dia ny voalohany, ny fandalovana ny ota makany amin'ny fibebahana. Teraka sy ny torotoronina tamin'ny ota avokoa isika
hoy Davida ao amin'ny Salamo faraika amby 50 zany, mpanota ary andevony ny ota avokoa isika, mamatotra antsika indraindray ny lainga, eo ny fihetsaram-belantsika, eo reo karazana fampotsampy samihafa, mety vola io, mety fotoana io, mety inona io, fa dia misy sampy samihafa atsangan'ny olona amin'izao fiainana izao. Tsarovy anefa fa amin'ireny ota reny dia izao ny tenin'Andriamanitra, fa afatesana no inona ny tambon'ny ota zany. Mba ho pasika loharanom-pahasoavana ho anao ary ty pasika 424 ity dia izao mila mandalo ny fibebahana isika ary havana, fa raha mibebaka marina tokoa mantsika tao anatin'izay 40 andro ny karimy zay ary namaraparana azy ny herinandro masina dia azo antoka tokoa fa dia efa nandalo ianao ny ota ary dia efa mandalo ny lalan'ny fibebahana amin'izao andro pasika izao ry havana. Zatonona fa mivakina tamintsika teo ary nampatsahivina le filazantsara raka amin'ny marika 20 fa izy telo vavy, Maria Magdalene sy Salome ary Maria reniny Jakoba, izy telo vavy dia samy nandalo taiza, nandalo teo amin'ny fasana ary somary niditra kely aza, fa zao anefa rehefa nandalo teo izy dia nitenenin'ny tompo hoe tsia aza mijenin'ny tompo, aza mitady azy ato, fa mariky ny fahafatesany ity ary ny fasana arak'izany koa dia sady fahafatesana no endriky ny ota ry havana. Fa mandehany any Galilia ary teneny ny mpianany fa efa any Jesosy, fa any Galilia tsy maintsy lalovana, fa any misy ny fiainana satria Jesosy efa any ry havana. Ho atsika amin'izao pasika 424 izao, nanahoana nandalovanao ny famatoran'le ratsy samihafa ary manahoana ny fandalovanao ny fibebahana ry havana. Ndraindray le ratsy eny tena akaiky eo tonga dia mitondra fahakamona fotsiny zao, fahakamona amin'ny rehetrarehetra, na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy. Ndraindray le ratsy eo akaiky koa dia tonga dia mandaginina fotsiny zao lalitra mipetraka ohatra masosotra, zany hodidinin'ilay ratsy isika, fa reny dia lalovana ry havana ao anatin'ity fandalovana voalohany ity. Ary mampiavaka an'ity fandalovana voalohany ity dia zao le fahotany, lay fasana dia zao tsy niverenana, tsy niverina tao ntsony izy telo vavy. Jesosy Kristy maty nitsangana tamaty tsy niverina tao amin'ny fasana ntsony, ary dia tahaka izany koa zany tsika amin'ity fandalovana voalohany ity, aza hiverenana ntsony ny ota tamin'ny lasa rehetra, aza verenana intsony zay endriky ny fahafatesana tamin'ny lasa rehetra, fa pasika izao mandalo fiainana indray miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika. Ry havana, zava-dehibe ho amiko sy ho aminao izany, satria rehefa tanteraka izany fibebahana marina izany dia manavao ny fanekeny amintsika indray ny tompo. Dia mahafinaritra be ny teniny tao amin'ny Isaia 7:7 ny 5 teo hoe izao no lazainy Jehovah, tamin'ny taona fankasitrahana no nioko anao ary tamin'ny andro famonjeny no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka ameanao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova zay efa rava. Ry havako, efa nandalo zay zany zao, efa nandalo ary azo eritreretina zany ny ota isika zay mety nanandevozy zany satana atsika atao, ary inona fefa nandalo koa ny fibebahana zany. Fahasoavana lehibe ho anao any ity pasika 424 ity vokatra zany, lalana efa nalalovanao expérience amin'ny fiarahana amin'ny tompo izany. Zay zany le fandalovana voalohany ary zay fototra ry havana ka tonga atsika amin'ilay atao hoe fahaterahambaovao. Fa izao ny fandalovana faharoa dia eo dia hijanona dia izao fandalovana ny fiainana hoy ny fiteny. Firy moa tsika eto amin'ity tany ity voalaza amin'ny baiboly? 70 na 80.
fa za dia mivavaka ary maniry antsika rehetra azo bonus dia mba mitombo be mihitsy zany a ioatra 80 taona zany tsika zay vao mbola lasa motomantry ary tsara maty rapitso no ny maty anio fandalovana izao fiainan'izao dia zao zany Andriamanitra Jesosy Kristy ary isika hipaska teo ny loharanon'ny fona kristianina ka nateraka amin'ny fiangonana ary indrindrindrindra nisy ny torte satria Paoly miteny hoe en Korinthiana voalohany toko 10 hoe raha tsy natsanga ny Kristy dia foana hoy Paoly ny torteninay dia zao ary tsarona zany zao fa rehefa mba mitazan'Andriamanitra ny ambony any hoe iny le androm-piainany rakotona andalo teny ambonin'ny tany dia mba taiza reny lalovany dia mba jereny hoe mba nisy fiangonana ve ay iombona antsika rehetra zao niara-nandalo teto tamin'ny tiraiky amin'ny 30 mars ty dia fiangonana iny ny FKMA zany zao mba nilalovantsika dia reo tsika menakavy taona 420 fandalovana faharoa zany eo amin'ny fiainantsika riavana dia ny fiangonana fa ahoana tokoa moa inona ny lana amin'ny fiangonana voalohany riavana ny fiangonana nanaovana fotoana rendez-vous amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jeso ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina satria toerana ivavahana ato zay mahatonga antsika hoe raha vao tonga dia azadiny mihitsy fa mipetraka eo amin'ny W dia mivavaha aloha efa nanao fotoana taminao Andriamanitra efa nanao fotoana taminao Jesosy Kristy tamin'ity androany ity miara-miombona daholo tantara ray ny antsika mianakavy reo araka ny anarantsika hoe Paska 420 raika amin'ny 30 mars teo daholo rakoto sy rabe sy sisa rehetrarehetra teo daholo tsika mianakavy zany dia mihaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra toerana hivavahana ity fiangonana ity zany zay zany ilantsika ny fiangonana riavana fa faharoa ny fiangonana dia toerana amakitsika ny soratra masina ary hitoriana ny filazantsara an Jesosy Kristy lasa fivoriam-pokotany ty lasa fivorian'ny mpinamana sy ny mpiara-miasa fotsiny sy ny tahaka zany ty ny fiangonana no amakina ny soratra masina ary hitoriana ny tenin'Andriamanitra riavana ary zany no mahatonga hoe ny soratra masina no manam-pahefana eo amin'ny fiainantsika dia ny soratra masina no misokatra hitantsika menakavy eo tsy hoe zesta fotsiny hoe naninona fa tena izay mihitsy riavana vao mahita nitsika dia manomboka amin'ny pastera le miteny io mandeha amin'ireo olona reo diakonina sisy rehetra io no manam-pahefana eo amin'ny fiainantsika zay le hoe sola scriptura riavana soratra masina irery ary zany no manam-pahefana eo amin'ny fiainantsika ino ary ao amin'ny soratra masina vakina sy toriana no azahoantsika finoana araka voalaza amin'ny Paoly ihany koa fa finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy akoatra ny vavaka zany dia vakina ary toriana ny soratra masina aty am-piangonana zany ny antony atongavantsika ato fahatelo ny ilantsika nytony fiangonana to mba andalovana mba andehanana dia tiako ny izarana ny sakramenta riavana dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo sambatra ianao ary efa nambarako tamin'ny lakamisy masina zany hoe sambatra ianao rehefa manana anjara amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy ao fiangonana zany fa zany le ilayntsika zany le ilantsika ny fiangonana riavana ary fahatelo sady farany dia ny fiangonana no sehatra malalaka misokatra ho antsika rehetra amponan'Andriamanitra zany zao somary mitodika tato amin'irety vehivavy reto tamin'ny teo zany fa nieritreritra azy telo vavy mantsy re Salome sy ny sisa andesana teo dia zao tena feom-behivavy daholo reto feoreko reto izy ary ny Salome amin'ireo izy amin'ny Marie Magdalene na niza niza fa feom-behivavy daholo reto mba niezaka any toerana eto fa tsy dia haiko moa le hira fa raha projetenareo iry ngamba mety mba hanaraka ihany fa inona mahatonga na mieritreritra an'izany fotsiny hoe sehatra malalaka ampotsika ny tompo fiangonany ka raha Paska androany mandalo tsika eto amin'ity tany ity dia mba mandalova koa any amin'ny sampanany zay zany ao amin'ny fiangonana satria ny fampotsika ny tompo ny antsika miandry ny fiaviany riavana dia mba soraty any ny anaranao mba soraty any zao no malasa saina asenareo raha mitovy amiko
fa rehefa misy maty dia misy filazana manjo zay ary eo amin'ny filazana manjo dia milaza daholo ny amina dia ry amin'ny ambambany ry ny anaran'inona daholo ny anaran'ny fikambanana nisy azy ny anaran'ny zay nisy azy rehetra sy ny taky zany dia mandeha amin'izay ny lisitry ny fiangonana tarianany dia za koa zao mba nandinika any ny anangamba ny anahy de pazaka mba rehefa maty ahako tsy fantatra aloha fa raha nanompoky ny tompona pastera fotsiny dia efa nisy dia akoatra nanaovana batisa fiangonana hafa na resaka fanasan'ny tompo nanompoka gamba hoe zay hoe lista be vazovazo fa marina fa raha ny kely 5 amanenina fiangonana tokony misoratra eo zany fa inona mahatonga na amin'ny teny an'izay hoe lasa saina am'ireny hoe ireto anarana fiangonana be dehibe reto ve ny lalovan'ity olona maty daholo ary nanaova ny fampona daholo engany hoy ry havana engany fa indray andro zay mantsy ary tantara mariny ity tany amin'ny taona 70 tany hoany mihoatra kely dia nataon'ny fiangonana fitsipika mihitsy le fiangonana nisy anay tany ananana tany zany fa na iza rehefa maty dia tsy maintsy mitondra sertifika batisany any amin'ny pastera aloha zay vao mahazo entinao amin'ny fiangonana ny faty lasa saina tamin'izany tena lasa saina mihitsy fa azo antoka koa nefa fa misy ny olona tamin'izy natao batisa ny niditra farany tao dia fa maimbo voentina indray tena nisy zany ary nisy tao tenantenany tao tsy vita batisa sisisa nefa nandeha tamin'ny fiangonana foana inona ny tianambara ry havana zava-dehibe amin'izao pasika 420 zao ny mba pasika fandalovanao koa ao amin'ny fiangonana ary ty mampiavaka n'le fasana le fahotany nambara teo aloha teo ino izy ao dia maninona tsy iverenana fa ny fiangonana lalovana dia maninona ipetrahana iandrasana ny fiavin'ny tompo ry havana misaotra n'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra aho misaotra n'Andriamanitra enao fa mitiraka amin'ny 30 martsa averiko ihany 420 3 taona isiny FKMA ty dia nomeny tompo fiangonana antsika FKMA aty atany lavitra aty tena misaotra andreo razana Paul miteny an'izany eo amin'ny Romanina 7:7 teo misaotra andreo razana misaotra andreo izay efa nanorina ty fiangonana ty nefa lasako manina nefa misaotra andreo mbola velona fa dia ireo tsika menakavy miaraka daholo manompo amin'ny tompo ato amin'ity FKMA ty ary tsy kisendrasendra amin'ity androany faraka amin'ny 30 ny volana maritra taona 420 ty nandalovanao teto ry havana fa irariana koa mba haharitra eto ianao mandra-piavin'ny tompo dia raha saotra ady voninahitra nanomezan'ny tompo an'ity fiangonana fa raha tsisy ty fiangonana ty efa taizitsika zay tamin'ny herinandro teo mba nandeha kely tany asiny any mba makamaka weekend prolongé sisa rehetrarehetra fa tena misaotra ny tompo tena misaotra ny tompo isika ry havana noho izany aza atao mandalo fotsiny ty pasika 420 ty soraty ny tantara-piainanao anatin'ity FKMA ty ary ataovy tsara ny tantaranao miaraka amin'ny tompo fa miara manompo azy ato amin'ity sika ry havana dia amin'izay tsy andalo fotsiny ty pasika ty fa tena pasika hitoetra ary ho pasika fandresera ho anao hatramin'izao ka ao mandrakizay ry havana androany zany ho atsika rehetra dia fanavozany ny fanolorantena ary irariana mba ho tratra ny 7 taona manaraka indray isika menakavy reto raha tsy mbola tonga ny tompo ry havana feny dia zao ny FKMA dia manana fitsipika dia zao ny voalaza ao ny tanjon'ny FKMA dia hitoro ny filazantsara an' Jesosy Kristy ho an'izay malagasy rehetra mandalo namonina eto amin'ity Abidjan ity eny Côte d'Ivoire ray manontolo tsy maninona izany ataovy mananjarany amin'izany ianao fa maty Kristy nitsangana tamin'ny maty miala amin'ny ota samihafa ianao mandeha amin'ny fahavelomana dia ny fiainam-baovao indray anavozantsika amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny tompo zany ka dia tongava ry havana aza mandalo fotsiny fa mitoera ao amin'ny fiangonana fa ny fiangonana ny fiangonana hoy ny Genesis 7:20 andininy 17 tapany faharoa dia zao tranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra fandalovantsika ty
fa ny tena tranontsika dia aiza any amin'ny lanitra zany. Ry havana, ifampitatana satria ny fiangonana dia sady toerana ionantsika menakavy mampirahalahy pirahavavy penata piraitam-po amintsika eo amin'i Jesosy Kristy. Iara ifampitatanatsika zany ato amin'ity fiangonana ity, ary dia hiaraka ho any an-danitra avokoa raha sitrapon'ny tompo mirary Paska. Feno fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy eo antsika, ary indrindra fiainana amin'ny fanoloran-tena vaovao ho azy ireo voninahitra. Amen.